Votre blague du jour sur Journal 261. Mbola tana indray ndry a kaly ndreka za io mbola tsy miditra amin'ny alina fa tonga dia nakaty am-piangona jereny ndry fa namoaka talon zay ny mahatonga namoty raikiraiky fa tiako any amiko ny masony zao tontolo zao indry hafa mafy le mijaty vady jereo vita pédicure hatramin'ny tongotra ay raha ohatra indry mila manao tongotra dia tena anao fa eo be zareo misy koa milay vetsika sy indry miresaka fa vavaka aloha zao ay ok ary to vitsikely ary ty zany indreo dadapasse zany andro misy tafika masina dia lasa ny daholo ny pastera koa raha lasa tsisy mitarika zany tsika fa sel fa service tsy fanaikitra ato misy manolo azy eo fa raha vao tsy tena hoe hivavaka aloha ndry dia alohantsika satria tsy miara-mipetraka mihitsy fa za mila concentré be androany tena hivavaka ka misy fanontaniana tiako anontaniana amin'Andriamanitra fa tsy mazavazava tiandreo fantatra ve hoa le hoe mivavaka koa ngerikala tsy eo en extase be sa mirery eo fa mba mifampizary zay le hoe miangona va inona ny antony raha mivavaka raha samy maka ho azy ok mianao ndray fa fitiny nivoaka ho azy da amin'ny alina nandeha boaty tena aleo rehefa vetsika sy ndrimpiresaka ka averiko mba zava-panahy andao sa aloha hivadika zava-panahy io rehefa aveo dia vao tonga dia nipetrapetraka teo ambara hozy izy indray nisy bandy tery amin'ny sisiny tery resaka tamin'ny bandy akamany fa avao ny fanojy ny masona efa tonga dia love be nangoritina ary ty tenao za hoe ohatran'izany any ama hoaky alavonjy rehefa le manao adoration iny moa le raha malefa dia efaka averina impoly iny refrain aveo amin'izay hozy izy indray nanatonany amin'ny masony tsy miala eny amiko sonika arikala dia nicommande ny morito zay ro dia molina saoty tamin'le vera za da nijery anava tena sonika arikala tsy amboka be da mbola trany anaty sofiko rehetrarehetra tsy moramora amin'izay ny tanako dia pitsipitsehany okizay inona le fanontany indray fa ela be lovy ary tia tena love be mihitsy tonga amin'le resaka vavaka amin'izay aho hoe fa maninona isaky ny lovy dia vadin'olona foana le izy voavaly ndreka zay fanontaniako zay ndry milaza manatorana VIP eo amin'ny tompo io antanio kely anazy zany efa teo fidèle be ohatra ndreko hoe vady ray tsy tambarana amin'izy anizy fa ohatra ny le profilako mihitsy zany tsy match raha vao tsy vadin'olona za ve zany ty fijangajangana sa le fijangajangana mihitsy nefa tia aleo ndry ary manontany azy fa tsy haiko zay ao fa hivavaka zany fa mety koa ve raha hivavaka hoe tsy lasa vadin'olona tsony le bando maly zany hoe hivavaka zany ndry rava ny tokantranony aizany alalandry raha efa mananjanaka io olona io no nifafina retandry 10 minitra zany dia alao isaraka amin'ny dadany le zaza vavaka zany toko sérieux fa manao ino ndry zany inona ny erikerehandry io manao test hoe mivaly ve le vavako aleo rehefa miravy ndry manao test en parking bandy ao arinandry io mahafinaritra kely anazy sofiny moromoro fa mbola tsy nijereko loha fa vao profil anitako takila berty aho aketsy fa tena tsisy bandy bokosy mihitsy ko nge ato am-piangona ny ato tako tena fidèle be tsy soumise à la tentation mihitsy io mamaky teny io koa ohatrany tsy ratsy zay nge mba misy peratra amin'ny tanany mba mijala-panambadiana be io jereo l'école ny tsy mipetraka tsara mora ho andry fa reny olona ho ariana daholo eny zany resaka ndry zany io kala tsisy peratra ny tanany tsisy kapa ny tongony nandaitra ny vavako tia alleluia tombo aza atao manambady io le pastera manolo amin'ny pastera atsika fa manambady ve izy ie non kosa tombo ahoana moa zany ny avitako mivavaka raha tonga hatraty am-piangonana ny fakapanahy ahoana rikala ny avitako iany tour-tennis sady tsy andefa ny fisainako aloto vao eto ampijerena azy fotsiny dia efa manota tena tsy vavaka tsony fotsiny ilay indray fa mila manatrika séance de délivrance raha io fakapanahy be io ve nanalany devoloko tsy zandry ny ampiditra aminy aleoko moa dia tsy mbola manota veleo mindry fa ndeha hitady toerana tsisy fakapanahy salama toko zaza atao topokotopoko zany fa tsy zay rehetra manao topokotopoko ny trano fanjakany lany ohatrany hoe mamey voninahitra be anazy zany ianao nefa nizaha olona tsotra simple be tsy tia indraindrainy zany ianao le madame Saoly rendez-vous amin'ny folo Saoly fotsiny moa zany par contre madame Saoly satria za olona mihaja tonga soa ato amin'ny sarabodika coiffure ary madame Saoly mandroso dia mipetrapetra hitako hoe vao nisokatra nareo dia mba tiako andramana hoe matafavoaka n'ity voloko ty ve fa misy coupe spéciale dedavinao nga sa coiffure amin'ny mampody vady ohatran'ny Jennifer Aniston na nyteneniko anazy dia zao no nanaovany na ny volon-katsaka aza mbola mipetraka tena marina zany io voloko io tena délicat be mihitsy raha tsy tena vrai professionnel tsy mahatafavoaka an'le izy tena mahasarotiny anazy ity satria io nazakako ny vadiko fa ataontsika miverina mola be aminao indray izy fa ny sarako izay lahelo ihany aly tena za tonga taminao eto zany tsy afiango anao fa tena marary ny foko lasa le rimo voloko ty simba
fatotsika izay iverenany aminao e. Izany no tena mampalahelo anazy satria perdant le ry tena nanary joker izy. Voavotsitra teny an-tanany anefa dia banja ny côté anazy zany tena aleo mihitsy aho mandeha ny an-dalana aleo mirado ny côté anahy. Le pira ve? Afa mahafatatra mirado firy koa ianao e. Nandeha amin'ny tomobily izy za miampita amin'ny arabe eo dia eo ampovoan-dalana eo any côté iny. Tsy haiko izay azo an'iny vadiko iny raha mahazo vady avy eo tena iza tsony ny andany ny volany iny. Zany anariny ny volany azy zany ange sipa kely vao maniry nono e. Rery verikitsy atsaboka kely na asiana sirara. Tena atao mihitsy izay iverena le ry amiko fa tena mijaly izy. Zay mahatonga na manao anti-décolleté be ty asehoko an'izao tontolo izao fa zany tompony. Aza menatra mampiseho ny marika. Aseho ny marika fa ianareo no izy. Tato any hidi-pidinana. Tato any akapiakarana. Zay le fanambadiana. Zany tompony tsy maintsy azontsika ny fandresena. Tsy maintsy miverina amintsika ny seza fiandrianana. Mino zany va ianao? Mino ah. Ao amboarintsika ainga na renao e. Zany le modèle Jennifer Aniston. Io ny actrice préférée any. Tsy tafavoaka anao e? Ifanapoiziko mihitsy. Tsarotra ihany aloha mamy fahafapo anay manana goût classe ohatran'izao. Tafavoakako ka. Fa zao mba hampisy an'le fety surprise rehefa avy eo dia takomako ny fitaratra. Aleo takomako ty fitaratra ty. Rehefa vita mihitsy ny voasehoko anao. Matoky avy madame Sao. Raikitra zany avoakanao fotsiny dia izay. Averiko ny volanao. Mbola ataoko avy telo eny rehefa ohatra ka tsy afa-po ianao. Sady zazo tena tsy manam-bola mihitsy izay nakanesako ato aminareo ato fa hitako hoe mbola manao promotion nareo hoe 15 000 ariary fotsiny brochine miaraka amin'ny finition izy teo. Oui, sady mbola mahazo pause vernis gratuit madame Saoly après an'io. Mosary tsy mino olona manja be ohatranao zao ve dia tsy hanam-bola? Tena tsy manana. Vadiko namelona anahy hatramin'izay. Tena fiera hoe tsy manam-bola. Satria amin'izay afaka misitraka tsara maka tsirony tsara mihitsy an'le offre nareo ohatran'izao. Sady nenay mora nefa ny qualité sy résultat kosa tsara. Karakara kely an'le produit anao vetivety dia hiditra amin'ny coloration tsika. Fa inona no produit ampiasainao ao fa zao dia bas de gamme be ka tsy mety amin'ity voloko ty L'Oréal daholo ny ampiasainay. Fa misy produit fampiasa madama. Nenahy le savony gasy tena vrai noir be le tena mainty kiziny ireny. Dia menakomby pur ny ataoko bain. Zay mampalefaka be anazy ohatran'io tsy hitanao hoe hafa mihitsy vera samy volon'olona. Aza matahotra ianao fa malefaka be io rehefa avy eo e. Angao ataonao maquillage kosa zany ohatra mamoaka produit de maquillage ianao. Zany ke efa manja e. Ka hampisy an'le effet wow rehefa avy eo fotsiny fa ianao efa manja be tsy mila amboarina be izany intsony. Vita. Rasa aloha asiako solomaso kely kavina kely Vita. Zao ve le modèle nomeko anao? Jennifer Aniston. Zao ny hitako hoe manendrika anao. Tena Jennifer Aniston io tena mivoaka be amiko le izy. Gaga ohatra zany hoe tsara no Jennifer Aniston. Nao mihitsy nefa tsara madame Saoly Marina aloha zay fa na izany aza tena tafavoaka anao le izy. Menakomby pur nataonao io L'Oréal base menakomby io. Ah là là, enfin nisy olana tafavoaka ny voloko ihany. Mafy tsy andadilady amin'izao ny tompom-bady. Ilelaka ny faladiako sy ny sisa rehetra ny vadiko iny raha mahita. Vous voulez sublimer votre beauté? Découvrez Sarah Boutique et Coiffure, votre boutique d'accessoires et de produits de marque pour hommes et femmes. Et laissez-vous inspirer par le style unique que nous vous proposons. Chez nous, la satisfaction garantie. Une seule adresse, Sarah Boutique et Coiffure, un Kadinjavouli Ivat au sein de la résidence Chambre d'Hôte Sarah. Contact 038 73 841 51. Facebook Sarah Boutique et Coiffure. Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.